Samihafa ary azo avana tsara ny fiavian'ny taranaka malagasy sy ny gasy noana teto Madagasikara ka hatramin'izao. Araka ny fikarohan'ny mpaitantara sy zavela tamin'ny kontinanta Atlanta, safotry ny ranomasina no gasy voalohany nonina teto. Natsoina ho malagasy kosa ireo taranany rehefa nivady sy nianahan'ireo mpiavy avy amin'ny firenen-kafa. Tany Antakarana no nonina ireo gasy voalohany ary mbola maro ireo marika maneho ny fonenany teo hita hatramin'izao. Manapirofo ny fiandohan'ny foko malagasy ihany koa ny tantara manambara ny safodrano amin'ny bokim-pinoana kristianina izay maneho ny fisian'ny safodrano tamin'ny kontinanta iray teto an-tany. Ireo avitra tamin'izany no razambe gasy. Hatramin'izay ihany koa no nitondrana ny fomba finoana gasy, finoana avy amin'ny foko merianina satria izay no anaran'ireo foko ireo, nialonina safotry ny ranon'ny taniny. Manamarina izany ny fitondran'ireo foko rehetra ny finoany na mifindramonina any amin'ny tany hafa sy miovana ara-poko-pirazanana hafa aza ny taranany hifanaraka amin'ny tany toerany. Ny foko ny hevian'ny gasy karazan'olombelona efa ela-jely io, fa tany amin'ny 5,000 taona na 7,000 taona talohan'ny Kristiana io. Satria io ange rescapé des Atlantes, satria ho an'ny mpanao fikarohana siantifika eto an-tany zany raha tia halala ny fotom-pihevian'ny olombelona atao hoe gasy eto Madagasikara dia tsy maintsy mijery ny tantaran'ireo Atlante na hoe les Atlantides zany. Niakatra sy nipetraka teto amin'ity nosy tikatra zany amin'ireo le Atlante le continent englouti any natelin'ny ranomasina any. Fa nisy olombelona tsy nateliny any daholo fa nisy tavela dia io le gasy. Zay zany ny tena atao hoe gasy, fa ny malagasy no mifangaro ao anatiny io foko 120 io, zany hoe mpivahiny marobe zany no mifanambady dia mifangaro ao anatiny io foko 120 io dia mitondra anaran'olombelona eto an-tany hoe malagasy. Fa raha ny olombelona gasy dia efa teto taloha io ary hafa manokana mihitsy io. Vazimbany vao tonga taty aoriana vazimbany afrikanina, vazimbany olombelona avy any Afrika fa nahatongava amin'ny teto tsy fantatro. Fa ny gasy teto taloha hatramin'izay ny toerana nipetrahany voalohany tany Antakarana ary misy marika mipetraka mihitsy napetraky ny ireo razambeny sy napetraky ny andriamanitry ny gasy taloha zany amin'iny ny tsinga Antakarana iny, ary karazana fitombo-kase voazahary mihitsy zany, ary mbola any hatramin'izao io ary mbola tany fady ny toerana misy an'io. Fa avy any azy vao niakatra naketo eto afovoan-tany eto. Ny safodrano voalaza amin'ny baiboly io anie marina, tena marina io, marina ara-tsiansy io, marina ara-tantara io, marina ara-pinoana. Ary zay manana tantara mifandray amin'izany. Ny tantara manamarina zany dia ny fomba fanasan'ny gasy andro, izay zahay eto Merina ihany no manao azy. Dia ireo raha ny fokon'olombelona zany no tantaraina, fa tsy ny hoe mahagasy dia foko meriana reo eto an-tany. Reo no ny gasy zany, reo foko mpirazanan'ny gasy ny andohan'ireo zany no atao hoe foko karazan'olombelona meriana. Ny finoan'ny gasy io finoana meriana io ka. Tsy finoana hebreo, tsy finoana sinoa, tsy indonesiana, tsy maleziana, tsy arabo, fa finoana meriana, zay lasa finoana gasy taty aoriana zany. Zany hoe nafenina sy niresahana tsony le meriana satria karazan'olombelona nikarohana eran-tany io. Ary zany mahatonga ny faritra Ambatondrazaka amin'ny Merimandroso iny dia misy ankity ataon'ny mpikaroka eran-tany zany, satria misy olona amin'iny faritra iny dia misy olona koa any amin'ny faritra atsimo amin'ny faritra Toliara iny, raha maty izy zao fa avy eo mifondray, zany hoe ataon'ny olona hoe mifo maty. Fa ipito maty izy zany vao tena maty tanteraka. Eto Madagasikara ihany misy an'izany karazan'olona zany ary misy tantara miafina ao anatin'izay. Ny tena ny andohan'ny gasy nge afenina, fa tsy ilazana hoe manana ny maha izy azy ny raha mikoriana ao anatin'ny gasy eto an-tany. Satria ny hebreo foana ny malaza hoe taranak'olombelona voaositra sy masina eto an-tany.
fa ny gasy anie mbola taranak'olombelona masina sy voaositra talohan'ny hebreo e, satria enokany mbola talohan'ny safodrano lavitra e, satria enoka nametraka ny afatra rehetrarehetra avy amin'ny nahary tamin'ny matoasela zanany lamatoa, fa matoasela nametraka tamin'ny lameka nametraka tamin'ny noa, de noa nametraka tamin'ny sema, de ny sema nametraka tamin'ny gasy. Ary zany misy tantara voaporofo mihitsy zany ato aminay e, zay ny mahalalànay ny fipetraky ny asom-piandrianana io, fa avy any ny fiandrianany gasy, fa io de gasy meriana, zay lasa tenenao hoe merina am'izao fotoana zao.